Komandiny miaramila ny Jehova. Izany no anasako anao indray amin'ny ity maraina ny Alahady 7 volana Oktobra ity, manasanao ahatra hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetra tafahoana soamatsara indray amin'ity herinandro vaovao ity, hinona fa herinandro izay atsapantsika fa Jehova dia eo anilantsika hatrany hatrany. Miaraba antsika minaran-tompo ary ny fiadanana aneo amintsika hatrany hatrany. Iaraka hivavaka isika raha nomboka izao fiaraha-midinika ny tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay any an-danitro misotranao izahay, noho ny fitantananao, noho ny famindramponao, noho ny fitiavana izay nasehonao amin'ny fiainana tsirairay avy ka afaka miaona, afaka miaraka mandinika ny teninao izahay. Mamela ny heloka sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Areo ka ny fanena masina mba ampitoerinao atemponay, ampianatra anay ny teninao. Dia aminaraka Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiara-midinika namana, amin'ity herinandro ity isika dia andinika ny lohahevitra anankiray manao hoe ilay eo ambadiky ny ady rehetra. Fa ny androany dia iresaka antsika manao hoe ny komandiny miaramila ny Jehova. Misy indray ny andinina tao tadidiana izay iverimberina isan'andro amin'ny bokon'ny Josoa 10 ka ny andininy 210. Josoa 10 andininy 210 manao hoe ary tsy nisy andro tahaka izany na tany aloha na tato aoriny izay nienoan'i Jehova ny feon'olona, fa Jehova niady ho an'ny Israely. Rehefa mamaky ny bokon'ny Josoa tokoa isika dia ahitantsika ady izay atrehan'ireo vahoakan'Andriamanitra, mahita fanafiana ara-miaramila ary mahita ihany koa nefa ny fanampian'Andriamanitra ao anatin'ireny ady ireny. Androany dia hijery isika amin'ny bokon'ny Josoa 5 ka manomboka amin'ny andininy 7 sy ny 15. Hitantsika tamin'ny dindinika ny aonantsika tamin'ny farany, tafita ny ony Jordana ny zanak'Israely. Samy faly, tafita ilay ony Jordana ary dia tonga indray eo amin'ny tanin'ny fahavalo. Voalaza amin'ny 9 Josoa 9:1 fa tonga teo any atrehan'ny Jeriko izy, mandan'i Jeriko. Zao no voalaza momba amin'ny toerana io. Ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely. Tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Teo anatrehan'ity tanàna mihidy mafy ity, reto vahoakan'Andriamanitra tsy mahafantatra akory izay tetikady hoentina miady. Ary mampanahy kokoa aza dia hoe tsy manana afa-tsy atsamitady lefona zanatsipika eo anatrehan'ity tanàna voary mafy ity izy ireo. Io no mampanahy indrindra. Teo anatrehan'izany toe-javatra izany, inona no niseho eo amin'ny andininy 17. Josoa 5:17. Ary noho ny teo akaikin'ny Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery. Ary indro nisy lehilahy nitsangana talefony ka nisaba ny voatsoka ty aty an-tanany. Ary nanatona azy Josoa ka nao taminy hoe, namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy, tsia, fa izao dia komandiny miaramila ny Jehova ka tonga aty ankehitriny. Dia nikoaka tamin'ny tany Josoa ka nao taminy hoe, inona no lazainao mampalomponao tompoko lahy? Ry mpiara-midinika namana, teo anatrehan'ny ady izay atrehana, raha vao nanompo ny masony Josoa, ilay mpitarika, dia indro nahita lehilahy izy. Nahita lehilahy izay nitsangana teo androny ka avy hatrany dia nametraka fanontaniana, namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay? Faly ny mahajavozavo nefa no azon'i Josoa rehefa nanontany mombamomba ilay vahiny hafahafa izy manao hoe tsia. Izay ny valiten'ilay vahiny, ary io valiteny io dia manambara fa tsy hoe vonona hiandany aminy izy na hiandany amin'ny ankilany izy. Raha lazainy amin'ny teny hafa dia izao, ny fanontaniana lehibe tokony hipetraka dia ny hoe miandany amin'ny Josoavy izy, tsy izany rehefa nipetraka, fa izao kosa Josoavy miandany aminy. Ry mpiara-midinika namana, eto dia miseho ilay komandon'i Jehova eo anatrehan'i Josoa. Eo anoloan'ny ady, vao hanomboka ny ady, dia miseho ilay komandon'i Jehova. Iza moa
ahoana moa no fomba hanambaran-ten'Andriamanitra ty commandeny Jehova ty ao amin'ny mpanjaka faharoa. Ao mpanjaka faharoa dia ahitantsika toe-javatra anankely anankiray izay toa milaza ny amin'ny commandeny Jehova io. Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ka manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo lavalava le tantara vao tantaraiko ihany. Ka na izany aza dia tamin'ny andron'ny Elisa no niseho ny toe-javatra. Indro ny mpanjakan'ny Siriana. Gaga rehefa nafantatra ny tidikadon'ny Siriana zay tamin'ny Israely hoe fa iza no nilaza hoe miafina ty ambadika aty iny aho. Dia ny mpanompo ny mpanjakan'ny Siriana teny manao hoe ny mpanjakan'ny Israely ozy izy no niteny. Dia zao no zatra nitranga no andininy faharaiky ambin'ny folo dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany ka niantso ny mpanompony ary no tamin'ny hoe tsy ambara nareo aiva izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary ny mpanompony anankiray tsy nisy ry mpanjaka mpanao tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely any no milaza ny amin'ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao amin'ny trano fandrianao azy. Ary ny mpanjaka andeha izaho izay toerana ka mba nirahako isambotra azy dia nolazainy taminy ary indro ao totana izy. Dia nambandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo nandidina amin'ny tanàna. Atsika tsara zany fa tonga ny fahavalonay manodidina toeran'ny Elisa ary indro zatoviny Elisa fa ny fomaraina ka nahita reto kalesa manodidina ny toerana misy azy sy ny mpanompony dia tahitra ilay zatovo ka nanao indrisy tompoko ahoana no ataontsika. Dia hoy ny voalaza amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ary hoy Elisa aza matahotra fa ny momba antsika dia be lavitra ny momba azy. Ary Elisa nivavaka Jehova mifono aminao aho ampahirato ny masony mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Reo le miaramila any Jehova. Ny hoe commande miaramila any Jehova zany dia milaza hoe mpitaritafika manondro tafika maro vondrona miaramila ary aonjely izy ireo. Tao amin'ny bokon'ny Josoa izay nivakitsika teo ka raha niseho le commande miaramila dia izao no vozavatra azo lazaina hoe niseho tamin'ny Josoa Kristy talohan'ny natongavany ho nofo. Kristy Jesosy mihitsy no ilay commandeny miaramila any Jehova niseho tamin'ny Josoa talohan'ny natongavany nofo fa commandeny lanitra kosa amin'ny matafika ny anjely no nisehony. Zany hoe tafiditra tao anatin'ny ady lehibe lavitra noho ny Josoa tamin'ny ka nanita Kristy. Vokatra teo zavatra izay indro fa nikohoka teo anatrehan'i Josoa ho marika ny fanajana lalina sy fivavahana aminy. Vonona Josoa ankehitriny andray ny toromarika rehetra mety miady. Vonona Josoa ankehitriny andray ny taridalana omeny le commande miaramila Jehova. Fa ry mpiara-midinika namana mampahiry antsika izany toe-javatra izany fa eo anatrehan'ny ady eo anatrehan'ny toe-javatra lalovanao dia miditra ao an-tsehatra Andriamanitra miaro ny vahoakany. Vonona izy hiditra ao an-tsehatra indray eo amin'ny fiainanao androany. Vonona izy hiara-dalana aminao ary vonona izy hanome ny taridalana rehetra sy ny toromarika rehetra hiaro anao amin'ireo ady maro samihafa lalovanao eo amin'ny fiainanao. Ka le hoe commande ny miaramila any Jehova zany dia tsy iza io fa Kristy ilay commande ny miaramila. Kristy ilay tombo sy mpamonjy antsika. Izy anie hitantana ny tontolo androntsika androany mahireza ny tompony momba anao. Hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro sotranao izahay noho ny fotoana sarobidy izay omenao anay nafany nandinika ny teninao ka nampahirizanao anay fa ianao dia anilany mandrakariva io natrehan'ny ady izay atrehanay koa dia ampio izahay anaiky hitoky hino fa eo akaikinay mandrakariva ianao dia ampahirizo izahay mandrindra ty tontolo andro ity dia irinay ny fanatrehanao sy ny fitarihanao anay. Nara Kristy no angatany ny vavaka. Amen.